ny savavoro zay misy teto amin'ny komisaria ny Ambohimasoa dia manao zao filazana zao ny tenako mahakasika ny korotana zay nataon'ilay vahoaka mahakasika ny polisy zay tifitra amin'ny olona zay maty ka ny fipetrany raisina moa zany defa ndraindraikitra mahakasika ny polisy io fanjakana efa any amin'ny fianarantsoa izy am'izao fotoana zao fa tsy to amin'ny komisaria Ambohimasoa intsony fa efa ampelatagny fanjakana efa ampelatagny foibe dia ataony procédure mahakasika zay vonona zay ho hitao no tena marina aleo ny lalàna no ampiarina mahakasika ny zavatra zay fa tsy hoe savovoro hiditra fisarama-bahoaka dia zay no ijoboko eto mba hatony antsika vahoaka ny Ambohimasoa mahakasika n'iny savovoron'androany iny efa misy ny andraikitra raisiny fanjakana mahakasika n'iny mahakasika ny polisy zay tifitra olona io efa iny afianaratsoa izy am'izao fotoana zao manaraka ny fanagatiatiana izy tsy maintsy atotra fitsarana mahakasika an'izay teo hiteo fa tsy amoa mafisina zany dia miangavintsika ny vahoaka ny Ambohimasoa iaho mba ho tony mba hanao ny asany andavanandro tahaka ny fanao rehetra fa efa ampelatagny ny fanjakana ny raha iny fa tsy atsika intsony dia zay zany no mamafisiko eto fa aoka atsika milamina fa mijaranay no mijarany fanjakana no mandraindraikitra ho an'izay polisy nanao ny fitifirana ka dia tohizo ny asantsika andavanandro ataovy ny fivelomana andavanandro fa aoka atsika hiroso ny filaminana fa avela dia gidragidra fa mandraindraikitra ny foibe mahakasika an'izay polisy zay manao an'izay fitifirana zay any fitsarana no ahitahana anazy dia fahamarinana aoka atsika hanaraka ny ara-dalàna fa tsy hiditra amin'ny fitsarana-bahoaka koa satria fa dia zay zava-misy fa miroso amin'ny fiainantsika andavanandro tsika eto Ambohimasoa mba hilamina ara-dalàna mba hifanometanana amin'ny tsy fandriam-pahalemana zay ngamba ny azo lazaina mahakasika ny savovoro teto Ambohimasoa amin'ilay faty ilay polisy tifitra amin'ny fampelatana ny foibe izy am'izao ny raharara dia miandro ny valiny tsika.